Herin'ny ray lavitra ankehitriny ny isan'ireo olona manana fahasembanana maneran-tany raha ny antota anisa avy amin'ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail, satroa ho azy ireo ny fananana ny asa mendrika manoloana ny fahasembanana, eo koa ny fanilikiliana misy eny anivon'ny fiarahamonina. Manodidina ny 800 isanjato ireo olona manana fahasembanana no 12 taona no mihoatra ary vonina anatanteraka asa etsy ankilany. Tsikaritra fa ambony ny tahan'ireo olona manana fahasembanana tsy anasa ankehitriny. Maro amin'izy ireo no hiarany tsindry sy endrika faniliana samihafa, indrindra eo amin'ny sehatry ny asa. Et encore lorsqu'elles sont femmes, ça aggrave la situation. Manoloan'izany, tanora manana fahasembanana miisa 20 no nisitraka fampiofanana mikasika ny asa fambolena sy ny fiompiana tantely teny anivon'ny CNFPPSH tao anatin'ny 10 andro. Viny amin'izany ny fanampiana azy ireo hisitraka fampiofanana araka-asa ahafahana manatratra ny fizakantena, eo koa ny famorona asa. Fanofanana sy tosika fambolena zany fanomboana koa mba ahafahan'izy ireo miatrika amin'ny fiainany dia ny tanjona amin'ny le izy mba hitandro ireo manana fahasembanana ireo mahita asa ho an'ny tenany, miasa ho an'ny tenany. Dia ireo io moa zany avy any ambanivohitra na farana nandeha tia dia mba nibénéfician'izay formation nandritra ny 10 andro zay. Toy ny fiara-miasa filazan'ny Madame Ministre sy Monsieur le représentant ny OIT io dia mety amin'ny taona ho avy angamba satria tsika zao efa mamarana ny taona ho an'ny rehetrarehetra dia mety amin'ny taona 2022 izany dia izy formation andeha indray. Maro ireo tombony azo nandritra ny fiofanana izay hitondra fanavaozana amin'ny asa fitadiavam-bola raha ny fanazavana. Tamin'ny tsisy formation zay tsisy ny asa, tsisy azo atao. Misy an'ity dia misy asa azo atao zany so ahafahana mivelona le izy satria nataony hoe mikarakara tantely sy mikarakara zaridaina zany raha vokatra afaka amidy voninkazo, afaka mahavita tena zany satria efa misy vokatra azo tazana. Taloha za tsy niasa dia amin'izao za efa afaka mampiatra an'le fiofanana avy hatrany mihitsy izay amin'izao sady le izy efa tena tonga dia maniry tsara mihitsy le izy dia le tantely koa tonga dia efa miaraka amin'ny fitaovana dia efa tsisy hoe ahiatsy fa milamina tsara. Ao anatin'ny fiaraha-miasa ny OIT sy ny Ministeran'ny Fanofanana Araka-asa ary ny eo anivon'ny CNFPPSH, tontosandroany teny Ampandrinomo ny fanolorana ny mari-pahaizana ho an'ireo tanora manana fahasembanana miisa 20. Nahazo fiofanana mikasika ny fiompiana tantely sy ny fambolena voninkazo. Nisy nandritra izany ny fampitaovana azy ireo tamin'ny alalan'ny fanomezana ny tosika fanombohana.